Ankasitrahana feno tompoko lasy tompoko vavy ny fiarahanao fahitalavitra matv amin'izao takariva valora ariva izao manolotra ny araba ary dia manasanao ihany koa izay anaraka hatramin'ny farany ity fampalalam-baovao faharoa eto amin'ny fahitalavitra ity sabotsy ny andro iopana betsaka amin'ny sehatra sosialy ny fampalalam-baovaontsika na izany aza nefa dia tsy adino ny mitondra ny manodidina ny raharaham-pirenena ny sehatra ekonomika ihany koa na azahoanako-baovao ka dia hoentina amintsika ny farana io ariva io ny fanangonantsonio fitakina ny famerenana ireo nosy manodidina Madagascar Ilzay Par samono afataratsika azy ny ACS no nikarakara azy ity ka dia tsy analakely no nanatanterahana izany natratra tany amin'ny ray alina tanoany ny sonivo angona ary fantatra tao anatin'izy ity ihany koa fa maniry ny amerenan'ny La France Madagascar ireo olona tonga nanatanteraka izany soni izany. Raha nanomboka ny alakamisy teo ny fanangonantsony ho fitakina ny famerenana ireo nosy manodidina ny Madagasikara na ny Ilzay Pars dia ny farana androany aloha izany ho an'Antananarivo renivohitra. Tazana teny Analakely izay nisy ny fampiratiana sy ny fanangonantsony avokoa ny karazan'olona rehetra. Tsy vitan'ny nijery ny fampiratiana fotsiny ireo olona tonga teny atoerana fa sady namantatra ny momba ireo nosy no nanome sosikevitra ihany koa. Raha araky ny nambaran'ny mpikarakara dia nahatratra teo amin'ny ray alina teo nisy ny voangina nandritra izay 3 andro izay. Ho aterina ny amin'ny solotenan'ny firenena mikambana amin'ny herinandro moa ny taratasy fangatahana. Tratra amin'ny ray alina ihany lesy ny vita zany ny eritreretina hanaovana azy zany dia ho aterina amin'ny solotena maharitry ny firenena mikambana itaontsika. Manome feim-potoana hatramin'ny faran'ny taona ny firenena mikambana moa ny ACS mba hamalina ny fangatahana izy ireo. Dila io feim-potoana io dia fomba hafa indray no atao itakina ireo nosy. Izy io moa taratasy alefany amin'ny institution internationale dia miandry zahay hatramin'ny farantaona. Farantaona koa moa fety ny andro fa andrasanay fa raha tsy mivavaka tsy mbola ny zavatra mivaingana amin'izay. Dia amin'ny taona vaovao toy ny hetsika ary endry ny hafa indray zany no anohizany azy satria amin'izay fotoana izay mino zahay fa efa vita ny conscientisation na fanazava-tsaina ho an'ny vahoaka manerana ny Madagasikara. Mbola hitohy any amin'ny faritany no ny hetsika fanangonantsony na dia efa ho aterina any amin'ny solotenan'ny firenena mikambana aza ny taratasy fitakina.